atolotry ny vivaradio-anao mandritra ity herinandro ity vonjy aina tantara nosoratany Ventsy Miaralala. Mpilalao ny tantara Sineza Faly Sylvia Randrina Toandro miaraka tamin'ny Sofaniry Fetraobelona. Ny kirakira teo amin'ny lafiniara teknika Baksarano Arvody. Vonjy aina tantara nantoto sainy manimotra. Anio no andro voalohany. Tena manomboka manahirana azy ny toetra raha ampiasanao izany ka tena misy tsy milama mihitsy. Fa ny aza mba fantatro fotsiny aloha ny marina fa dia hitaniko tsara izay olona bevinany io e. Dia efa miteny azy ay azy. Otry mandreraka azy. fa ina indray ty mampimenomena ny tady rahan-trano ty e. Misy olana nga ao amin'ny orinasa ao. Mandreraka kirena. Tena mahasosotra mihitsy. Dia mihevitra ho tena olona vendrina sy tsy maninina mihitsy manko raha olona io a. Izany ny tena hoe fanabadona tsotro izao. Finna nefa ny zava-nisy tany e. Sy tantaraina moa fa eo dada miakapofona fotsiny eo. Manoatra no ireny olona ato trano ireny naninona ny dada. Misy vola be tsy tao ampiasanao rena. Izany ko. Trekako. Vola tsy nampiasaina tao amin'ny orinasa nefa izany fa tsy haiko hoe iza amin'ny any eo. Amin'iny tena vola amina tapitrisany fa tsy hoe vola kely. Tsy le fery kosa aloha fa erim-poko ankeriny. Koa raha tsy vola dala tompony anako. Sokafy teny izao fanadihadiana fa misy manao vonany ao izany a. Ary rehefa fantatry izay nangalatra an'izany dia ataovy mahita mihitsy ry dada. Anga mo hipetra-potsiny amin'izao izy. Izany mihitsy. Tsy anaiky moramora noho izany a. Azoko antoko azato isan-jato fa tsy maintsy mikirakira voalohany ihany mambadika io. Rehefa fantatra an'izay nangalatra an'izany vola izany tonga dia aza melana mihitsy raha tsy migadra any. Dia tena sahany lahy tokoa ve ny nangalatra tamiko ry tsy io re? Ilany mba ho diso izany mitrehitra izany aloha e. Fa raha teny lahy kosa aloha no navita an'izao a dia ataoko mahita faisana mihitsy alahy. Olona mba natokisana ihany ve le tsy alahy dia samy vadika tamiko. Ataovy mahita mihitsy ry dada niza. Tratra ihany le mpangalatra ny farany. Na tena nitso tratra mihitsy manko le zalahiniko. Any an-tanora le tsy alahy mihinana gagazo a. Aizako olona mba natokisana ihany ve nefa dia nahavita nanao ohatr'izay ndangako sy. Fa iza ihany ry dada nangalatra an'le vola tao ampiasana izany a. Tsy ho fa ianao nga ahoana. Ino a. Fa napozipoziko mihitsy fa tsy maintsy leny aloha nanao an'ireny. Inona fa ka tena ny dala tokoa. Bandy tsy mena mivadika sy. Dia nataonao ahoana izy ka? Inona moa fa tonga dia nitorikoko. Efa ampy any amelohana azy nge ny porofo rehetra e. Tsy amelako ny raha tsy migadra ny tanora mandritra ny taona maro. Izay mihitsy ry dada. Raha azo atao ary tonga dia aleo higadra ny mandra-pahafatana. Tena ataoko mahita mihitsy ka. Ozay. Ary misy olona ngeo mba avady eo izany e. Fa isa zany aloha jereko. Salama tompoko. Ahoana ny olona izay madama? Misy azoko anampiana aloha sa? Salama sy saika mba hitady andramo sy tojo ny azafady. Afaka mba hampandosoinao fe tena mila miresaka amin'ny maika be manko izao. Zany ve madama? Zany efa zao mbola tsy afaka mampandrosanao aloha raha tsy hoe mahazo alalana avy any amin'ny zareoko. So dia azo fahavaratsy avy amin'ny zareo indray ako. Aloha anontaniako izy dia miveriny eto miteny aminao valy teniny e. Resao ary aloha izy raha izany e. Fa iza moa ianao azafady mba ilazako hoe mombamombanao aminy. Madama Ranja vadiny tsiro hoe fantatry raha misetody tsara ka. Ay vetivety ary. Eny ary dia misaotra se a.
Zafady tompoko, misy olona mitady anao mba vady ao raha misy samy madama raha ny zavadiny tsiro zany ka afaka mpanosoana ve izy tompoko sa zany hoe mba te resaka aminao manko izy. Anao inona teo n'le raha matoa iny? Eny ampanosoy fa tsy maninona. Eny ara tompoko. Manosoana anao madama. Misaotra betsaka sia. Tsisy tokony hisoranao zany ka. Andao arao fa aty izy. Io ary izy tompoko. Misaotra anao. Miara-panareo mianaka tompoko. Manahoana fahasalamanareo aty? Madama Rans, inona ny vaovaonao? Handray, tsy mifaliana izy mianaka koa ny fiarahabako marina. Ny fijeran'ity zanany vavy ty anamo dia ohatra n'ireny mahita maloto reniko. Tena hoe miavonavony zany raha olona. Eo, inona ny atondehanao aty aminao madama ohatra milozanao variana fotsiny ndray matsiko. Ino ako? Ohatra n'ireny vao nahita ireny no mivandrafandra mampatahotra eo. Manoatra ireo ireny trondro maina eny an-tsena ireny tia vandravandrany. Ka vao nahita koa hoe tia ramatoa ty. Tsy izany re resy mianaka fa tonga eto aminareo aho mba hiangavy sy hitalao ha. Tsapako hoe tsy mety no nataony ny vadiko. Nefa mifona re aza gadraina zany ny vadiko fa mampalahelo. Aza gadraina izy fa mbola mila azy izay ankonany. Madama, fa mampalahelo ahoana moa zany ka? Olona nangalatra avy aminao dia mampalahelo ka? Ary raha ny hoe aza gadraina indray tsisy hevitra mihitsy. Tsy maintsy mijinja n'izay nafafiny izy. Rehefa namafy rivotra dia mijinja tadio. Azonao tsara zay. Fa io angary data ny vadin'ilay nangala-bola tao am-piasana. Io mihitsy ankily ilaina. Ay kosa. Io? Fona ho an'ny vadiko resarysareo aho. Mamela ny elo fa tsy fidiny azy any eny nangalatra tao am-piasanareo toy ireny. Fa tsy fidiny ahoana moa ramatoa ty a? Marary mafy ao an-tranonay ao ilay zanakay faravavy izay dia mila vola be hitsaboana azy izay. Dia izay no antony nahatongasina nanao an'ireny fangalarany aza mitady alaolana otriny maro madama. Sady nahitomany be sy andro alika eo azy ianao izay tsy hamotsitra ny fitoriana azy tony fa tsy maintsy migadry ny fantatray. Mazava aminao ve zany raha miseha mba mamindra fo aminay re miangavy anareo mianaka. Aza gadraina zany vadiko fa fonjiainany nahatonga azy nanao tao foana toy ireny. Izao no teniko aminao ramatoa ty a. Malalaka io varavarana nidiranao teo noho izany lasa ianao voakany. Ale! Dia sahanao ve mademoiselle ny nanosika? Tena marary ny tanako marina. Nahoana mihitsy moa ny tsosako e. Ale! Manapoiza fa tsy maintsy higadra ny vadinao. Nety tsy mandray fonanao izany mandehana mody any. Eny ary andeha tokoa rehefa tsy azo hifampiraharanareo mianaka. Tadidio anefa fa kodiara-tsarety ny fiainana. Ny ambany mbola ho ambony ary ny ambony mety ho lasa ambany raha tsy mahay mitandrina. Odry manozona ve ianao zany sa inona ny tianao tenenina Tsy manozona fa milaza ny marina fotsiny ka mandra-pionareo. Lasa koa mandeha any e. Mety koa tsy matahotra an'izay oziny izany. Viva 98.8. Andray kosa tena tsy rary izao. Maty ny zanako, migadra ny vadiko. Fa nahoana kosa no tena tao izaka mavesatra ila tsy ho zaka toy izany ahy fa inona ny ratsy nataoko? Tsy
avantsora ny zanaka tsy ho fatiny nanaovany an'ireny fangalarany ireny. Vonjy aina saingy indrisy faherim-po veromay izany esaka nataony izany satria maty any le faravavinay. Izy koa nigadra tsy afaka ny andevina ny zanany akory. Tena mafy loatra izao e. Salasazako ary le piasa lahy efa 4 minitra veranga zany ny klaksonina teto nefa mbola tsy namofa vahady ihany izy. Dreraka faiza ihany e. Oredy marina mafy tsy mady misilaina n'izy mampaneny klaksonina tsy aky izany no vavady eo zany. Ary io sokafana malako ny vavady fotezitra eo rany. Tota mafy fa tsy vaovao amiko tsony. Malaky lara sidrika raha tsy te azo temy marary eo ndraiky. Ohatra izy mivindavinda ny tarehy amin'ny marina. Molotra lava be ohatra n'ireny lelana trondro reny. Ny fanidina fiara dia manatony ety. Miomany alary sidrika fa dia azo tainava mitindray androany. Zatra no famokafandresaka e. Tena maty atarehako bokosy be rehefa tena jerenina mirinana. Faona kosa ary mady mizelona ohatra ny tonga dia mamelaka be ianao fa tsy mba hoe misy fanazavana akory. Fa nilozany Tinakaiza moa ny elabe vao nanokatra ny vavahady. Efa 4 minitra ny taona efa ty elabe vao namofa vavahady. Salasa mareniny ty tsy marenina kosa ka. Azafady aloha fa mbola nasendrano sy tojina lo zavatra atao trano tao dia izay nkeny tsy nandrenesako ny klaksonina anao teo e. Za tsy te halala an'izany e. Ny fantatro dia miala tsy ho mpiasa ato aminay tsony ty satria tsy mahafehy ale asa. Sao ty dia voaroaka ato lasa. Maty misililaina. Aiza kosa rangaha marary mafy manaraka fitsaboana ngeny reniko amin'izao mady e. Dia raha voaroaka dia aiza indray aza moa no ahita vola hitsaboana azy a. Tsisy arrangement izany fa midiry ty aty hatrano maka ny ambom-bola keliny ty dia lasa. Angakaingany ty fa tsy lozana midororororo indray. Tsisy rarahiko azy jereniny ty marary ihany koa. Eny ary atao ahoana mora zay zany ny tanao fa metiko. Anareo mifahefana ka zay tianareo atao ihany io moko. Viva Radio nanolotra ho anao teo Vonjy aina tantara nosoratany Ventsy Miaralala. Lovelominy Sineza Faly Sylvia Randrinatoandro miaraka tamin'ny Sofaniry Petraobelona. Nikirakira teo amin'ny lafleara teknika Bakisarano Arvody. Vonjy aina tantara nototo sainy manimotra. Renesinao rahampitsony toingy